roarivo ariary isaky ny kitapombary 10 kilao no tombony azon'ny mpamongady mizara ny vary mora eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha nambaran'ireo mpamongady eny Andravoangy dia 507 senina ariary no andraisany ny vary eny amin'ny toeram-pitobian'ny vary ny amin'ny fasankarana ary 507 senina ariary no hamarotany azy amin'ny mpaninjara. Ao amin'ny roarivo ariary isaky ny 20 kilao io no andoavany ny sara-pitaterana ny vary 10 taona izay fetra farany azony tsinjarainy. Ny mpaninjara izay mivarotra ny vary amin'ny vidiny 500 ariary kosa dia mahazo tombony 505 isaky ny 10 kilao, vao fetra 400 kilao isaky ny mpanjara ny vary amidy hoy ireo mpanjara asian-DRANO. Anomboka amin'ny herinandro ny fanaovana lava-drano eto Antananarivo sy ny manodidina raha nambaran'ny Voahary Rakotovelo Manatsoa minisitry ny rano sy ny fahadiovana ary ny fidiovana dia toerana 40 no efa hitan'ireo teknisiana fa afaka metrana ireo lava-drano heverin'ny gouvernemanta hanampiana ny fanatsin-drano eto anivon'ny Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Efa madiva hifarany hoy hatrany ny minisitra ny asa fanadihadiana nataon'ireo teknisian'ny ministera sy ny jirama ary ny fitoeram-panaraha-mason'ny toetany. Nanamafy ny ministra Androany Zoma fa tsy natao sotroina avy hatrany ireo rano izay voizina amin'ny lava-drano heverina filakevin'ny ministra atao fa natao isasana sy anasana ary andrahoana. Tsy maintsy ampangotrana ireo rano ireo vao azo sotroina hoy izy. Fomba vaovao no nosatariny atemerandolona amin'ny endriny vaovao Androany Zoma. Ankoatra ny fanaovana lanonana manokana fandraisana samboady anisy ihany koa ny fianianana nataon'izy ireo. Ny fomba amam-panaon'ireo parlemanta maneran-tany sy ny fomba amam-panao nentim-paharazana no nanamarinana ny lanonana natao. Ny filohan'ny atemerandolona ery manana razafy mahefa no naloatra ny samboady sy Nandray ny fianianan'ireo loholona 17 mianadahy. Talohan'izay nefa dia izy no toloran'ny loholona zokiolona Janoary Ndremanjary ny samboadiny sy nanao ny fianianana. Nanatanteraka antsakany sy andavany ny asa tokony sahaniny sy hiaro ny asan'ny atemerandolona ary hikatsaka ny fandroany Madagasikara no votoantin'ny fianianana.